Fiadanana ho atsika. Salama daholo ve aloha. Mbola faly manompo ny tompo sa sao dia efa manompo tsy fidiny. Sao dia matahotra 23 septembre. Tsy fantatra reza 23 septembre zany. Misy milaza indray ho avy izy amin'ny 23 septembre. Dia misy olona indray matahotra dia misy olona indray milaza ny loavan'ilay anina teo indray izany fa tsy inona akory. L'éclipse lunaire teo. Dia mahita tenenina foana ny olona. Da tsika ifampizara indray ary androany. Dia satria izao dia izao aho vao omen'ny tompo afatra. Dia eo fotoana kely ako 2 minitra. Atao am-bokiny eto amin'ny filazantsara aloha ny jerentsika. Marka 2:20. Marka 2:20 no andeha hojerentsika anio. Ity tantara hainao tsara ity. Andeha ny voalohany no anompoantsika azy. Dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Marka 2:20. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania, any tendrombohitra Oliva izy dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe, makanesa amin'ny rovohatra tandrifinareo iroa. Ary vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zanaboriky mifatotra izay tsy mbola nitengenan'olona va ho izy ka ento ety. Ary misy olona manao aminareo hoe ahoana ny anaovanareo izao dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy dia avelany ho entina ety indray ka amin'izay izy. Dia ny teny faharoa jerentsika. Samuela voalohany 2:4. Samuela voalohany 2:4. Nitapahindry zareo roa izy ity fa misy lohateny amin'ny Soramandry amin'ny 2:7-9 hoe ny nampahorian'ny Filistina ny Israely ary ny nasay ny Jonatana namely azy. Samuela voalohany 2:4 voalohany. Ary tamin'ny andro ray dia tamin'indray andro dia hoy Jonatana zanaky Saoly tamin'ny zatovo mpitondra ny fediny, andeha isika amin'ny miaramila ny Filistina izay ery andafy ery, nefa tsy nilaza tamin'indrainy izy. Ary Saoly nitoetra teo atsisiny Gibe, teo ambanin'ny hazo ampongaben-danitra ny Migrona. Ary vaoka teo aminy dia tokony 900 lahy. Ary teo koa no nisalotra efôda Ahia zanaky Ahitoba, rahalahin'ny Gaboda, zanaky Finiasa zanaky Ely mpisoron'i Jehovah tany Silo. Fa tsy fantatry ny olona fa lasa Jonatana. Ary teo andany roa teo atenatena ny ady lalana izay nitadiavan'ny Jonatana kanesana any amin'ny miaramila Filistina dia nisy aram-bato kitsoloha. Ny anarany anankiray dia Bozeza ary ny anankiray kosa dia Seni. Ny iray amin'ireo aram-bato ireo dia mijoro avy teo andaniny avaratra manandrify an'ny Mikmasy ary ny iray kosa mijoro avy teo atsimo manandrify an'ny Gibea. Ary Jonatana tamin'ny zatovo mpitondra ny fediny.
Andeha isika kany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifora ireo, angamba ombantsika Jehova. Fa tsy misy masakana an Jehova tsy hamonjy na marina mivetsy. Dia ho kosa ny mpitondra ny fehidiny taminy. Ataovy izay rehetra ao am-ponao dia mandrosoa ihany. Indro anaraka anao aho, araka ny sitraponao. Dia ndeha tohizana kely fiafaran'ity tantara ity amin'ny 2:12. Ary ny miaramila namaly an Jonatana sy mpitondra ny fehidiny hoe mekary ety aminay dia anehoanay zavatra ianareo. Ary Jonatana tamin'ny mpitondra ny fehidiny manaraha fa efa natodotry Jehova eo an-tanan'i Israely izy. Ary Jonatana nananika nandady tongotra aman-tanana ary nanaraka azy ny mpitondra ny fehidiny. Dia lavo teo anatrehan'i Jonatana ny Filistinina ary mpitondra ny fehidiny namony taoriny ary tokony ho 20 lany matiny aloha izay novonoan'i Jonatana sy mpitondra ny fehidiny tao anatin'ny tany tokony ho atsasaka amin'ny vavasaray akera ka dia nisy ovotra tao amin'ny topy tany Etsa sy tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny teo amin'ny miaramila sy mpandrava nangovotra koa ary niororo ny tany ka dia nisy fampangovitana avy amin'Andriamanitra. Eny ary, retenireo no efa mizarantsika. Fakeo hitantara io fa mahafinaritra be izy io. Efa nitrano. Samuela voalohany 7:12 sy ny 4:14. Tany Tomasina dia mifampizara zavatra ohatran'izao zany tao anatin'ilay izy. Isy resaka trangam-pahafatesana zahay dia hoe ahoana fandehan'ireny olona izay efa mbivotro ny fahafatesana ireny dia izay vao atsoina malaky pastera dia tsy mialaina dia asaina mibebaka dia asaina manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainany dia vitsy say izany dia afa-po fianakaviana hoe voavonjy izy ireo olona fa dia misaotra ny tompo. Dia fampizaraka kely hoe ohatry ny ahoana ny mety ho azo andraisana an'izany. Fiable ve zany resaka izany. Tsika olombelona moa zany matetika manana fomba fijery, mijery ny hita maso sy mijery ivelany izay. Dia rehefa maty ny olona iny ka ohatry miketroketro mazay izy dia ozy ny olona hoe tena mamay sady ny afobe raha zo pôzipôziny izao. Dia raha ohatra kosa izy ka miramirana mitsikitsiky tsara dia hoe tena nanaiky izy, tena faly ange izy, tena milamina be izy, miadana be izy lasy ny endraka izy, lasa ny en Jesosy izy. Jerety endriny miramirana tsara. Dia fanontaniana mipetraka hoe fiable ve zany resaka izany, azo ekena, azo raisina. Tena izay tokoa ve fandeha le izy, azo atao vonjy tavanandro ohatr'izay ve io famonjena io ka efa farafofinaina zay vao atao ny zavatra rehetra dia izay manaiky rehetra dia valide daholo. Matetika moa zany verset tsisy afa-tsy anankiray, tantara tsisy afa-tsy anankiray ao anatin'ny Baiboly no anoanan'ny olona an'izay ary izay raha teo no miseho. Tantaran'ilay Jiolahy izay nanaiky an'i Jesosy, nino ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy melohan'ny nahafatesany dia nitenenan'i Jesosy hoe anio ny aonanao amiko ny paradisa androany zany. Dia raisin'ny olona iny dia hoe na dia efa eo ambavano fahafatesana zany dia mahazo famonjena. Dia efa voavonjy. Dia azo atao formule ve zany? Tsy azo atao formule zany. Nataony ho an'ilay Jiolahy iny satria ilainy ny tantara iny. Ilainy io tantara io. Ilainy ny tantaran'ny Zakaiosy satria Zakaiosy mpamory hetra. Ilainy tantaran'ilay vehivavy janga satria izy vehivavy janga. Ilainy tantaran'ilay Jiolahy satria Jiolahy izy mba ho raketina ao anatin'ny Baiboly ahafantaran'ny olona ohatry ny ahoana Andriamanitra miantso olona dia ohatry ny ahoana ny Andriamanitra izay mifidy olona. Fa za tsy teny hoe zato isan-jato tsy azo ekena ilay izy fa manify dia manify ny chance hoe misy fiverenany ohatr'izay ilay tantara hoe izay olona manaiky an'i Jesosy eo ambavahoana fahafatesana dia voavonjy daholo. Ary tsika ihany dia mahafantatra hoe misy amin'ireny olona ireny
fausse alerte fotsiny le zavatra. Iza mieritreritra ty farany kanjo le izy mbola tsy tena farany. Dia iny tokoa fa tsy tena mbola farany dia avy mibabababa sy mibebabebaka teo izy dia vita le tantara dia ka hivelona ihany ny tohany. Dia rehefa velona izy dia hitanao hoe fiainany ihany ny tohizany rehefa avy eo. Dia hitanao zany hoe ilay izy eo mba vahoana fahafatesany, ilay izy ampitahoriny, rehefa ianao ve ny ampitahorina izy akoa tsy mba hibabababa. Fa rehefa ampitahoriny ianao hoe ataoko an'izao, ianao raha vao tsy manao an'izao, ianao ve nanararoatra fiainanao atao hoe 25 taona le matsany, 25 taona ianao nanao izay tianao rehetra natao. Ao anatin'ny 3 minitra ianao asaina manaiky fotsiny hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy, na za tsy eo amin'ny toerany ary. Alefaso tsy ahy izay hitranga eo, tena ekeko amin'ny foko rehetrarehetra sy fanako ary saiko mihitsy. Tsy fantatra fa sao dia mba ty 3 minitra ty ny avovonjy antsika mandrakizay. Tsy fiable zany zavatra zany. Fa ohatry ny ahoana ny fandehany ty fiarahana amin'Andriamanitra ity. Ohatry ny ahoana le izy. Ozy izy any bokin'ny Efesiana hoe sitrak'Andriamanitra ho ao aminy isika ozy izy tao aminy ny fidianana antsika. Hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ozy izy Paul rehefa miresaka hoe Andriamanitra izay nifidy ahy hatry ny fony ahy mbola tany kibon'ny neny. Zany hoe Andriamanitra zany mandrafitra ny atao an'ilay atao hoe corps du Christ na ilay tenan'ny Kristy dia tsy fandrafetana taitaibombina ohatra antsika olombelona. Tampotampoka dia anao an'ity dia miova hevitra eny ampandehanana hoe ohatry ny asiako an'ity indray, ohatry ny ovaiko azao le planina, ohatry ny adiniko kely ty zavatra ity fa rehefa nataoko fandiniana dia metimety kokoa raha ohatra an'izao ny fandehany. Andriamanitra manamboatra n'ilay fofombadin'i Kristy dia efa vita ny deny meloa hoe reto ny ratsan-tanana, reto ny ratsambatana amin'io. Ka tsy eny an-dalana eny izy malahelohelo kely dia atao sivoaky kely faharora angafa ohatry ny nampalahelo le efa nangataka mafy mihitsy le anabavy iny mba vonjeo le vadiny nefa tsy tao ampilanitsika le izy. Ka noho ny amin'ilay fangatany sivoaky kely faharoa le tantara fa tena mampalahelo be le anabavy. Tsy ohatra izay ny an'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra efa mise en place ary izay le Andriamanitra tanteraka. Tsika olombelona taitaitra, tsika olombelona mahita zavatra anankiray dia mahita fanatsarana. Fa ohatr'izay le endrika anankiray hoe tsara ny tompo, tsara izy, tsara Jesosy, fa Jesosy tsy mihatsara. Eritrereto tsara aloha. Jesosy tsy mihatsara, fa Jesosy tsara. Zany hoe marindrano ny fahatsarany. Tsy hoe tsara izy tamin'ny vaninandro izao, dia izao izy tsaratsara kokoa. Dia avy eo izy miharatsiratsy kely indray rehefa tezitezitra. Fa tsara izy dia tsy miova mihitsy izay fahatsarany izay. Dia ilay planiny efa fatany hatry ny fony mbola tsy ary fanorenana izao tontolo izao dia efa mise en place, efa tafapetraka ny zavatra rehetrarehetra. Tafapetraka ny zavatra rehetra. Dia eto amin'izay tsika mahazo an'ilay fanoharana mikasika ny zanaborika eto Marka 2:10 ity. Jereo tsara ny planiny, jereo tsara ny drafitra Jesosy. Mbola tsy ho faty izy mbola ho any Jerosalema izy dia efa fatany sahady, efa vita planina matipaika sahady hoe mila zanaboriky tsika. Zanaboriky mbola tsy nitaingenan'olona ary zanaboriky mifatotra. Dia ilay planiny efa mipetraka deny meloa, tsy naniraka amin'ny mpianatra izy endana mandehandeha any. Fa rehefa ely ny ela mahita nareo. Dia raha vao mahita dia anontany eo aloha sao dia efa nisy ny taingany. Raha vao efa nisy dia tsy mety. Dia raha vao hoe tsisy, to dia vao moramora. Dia raha vao manontany ilay olona dia sao tenenina. Tsy izay ilay izy. Fa mandehana ao amin'io tanàna io dia izay zanaboriky hitanareo voalohany. Izay ilay Jesosy mpaminany mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra melohan'ny fotoana. Dia maniraka izy mandehana sahady fa misy zanaboriky ao. Amenina lohatra eo na dia zanaboriky ary ilay resaka. Mandehana sahady fa misy zanaboriky ao. Petera mbola tsy tonga akory ny mpitaketra. Dia efa fantatry Jesosy fa izy mpitaketra ho avy ao. Ary efa fantatry Jesosy fa hanodiny resaka Petera. Ary efa fantatry Jesosy ny zavatra tokony ho ataony. Mandehana ianao manjono. Dia izay trondro voalohany hitanao tsy hoe ndana amin'io fa misy vola ao ambavan'ny trondro. Dia alaivo iny dia anefao ny etrako dia ny ahy sy ny anao. Atsasaka denari avy ny etra, denari iray no hitanao, denari iray zany mavita etran'olona anankiroa.
nisy folo laza misy aloha fa tsika roa lahy ihany aloha zay ihany no ilay. Dia hitanao le sary sy le zavatra mipetraka, Andriamanitra mandrafitra zavatra dia ny olombelona miaina n'ilay izy fotsiny. Nasinao le izy mandrafitra izy dia ny olombelona miaina n'ilay izy fotsiny. Mandrafitra zavatra izy dia miaina n'ilay izy fotsiny. Le tompon'ilay zanabiriky tsy manana safidina inona mihitsy hoe ka maninona ny anahy zavatra efa réserveko ho an'ny vadiko miady mivady amin'io zaiko. Izy io nitaingenan'io voalohany. Tsisy azay na hoe anaovako location izy tsisy azany le resaka. Fa tonga dia makao amin'ilay tompon'ilay zanabiriky vao mama ny fandehan'ilay izy kory ary jereo Jesosy tsy miraharaha izay fahalalam-pombanao any. Fa fahalalam-pomba raha araka fomba fijerintsika dia maninona makany amin'ilay tompony aloha dia mba miera aloha azafady tompoko. Misy an'izay Jesosy zay efa nahaino azy ianao hoe malaza be izy, malaza be mihitsy izy. Mba tangenany io ny zanabirikinao fa hiditra any Jerosalema izy. Tsy miery zany izy fa ao aloha raha vao misy manontany zay vao teneny hoe ilaiko io hoe tangenan'ilay zanabiriky rehefa avy eo. Dia ina moa manomboka efa misy afatra vitsivitsy afafon'ny tompo amintsika sa tsy zay? Dia jereo amin'izay zavatra izay ataony ao anatin'ilay izy. Izy manana planina dia ny planina rehefa vonjena ianao dia tsy vonjivonjena fahatany fotsiny. Tsy hoe tsisy atao izy. Na hoe tsy hitako izay olona ho antsoina. Na hoe izaho raha misy an'ireo. Fa ozy izy miresaka mikasika an'ilay zanabiriky. Raha misy manontany anareo izy ahoana ny amahanareo ny zanabiriky dia izao lazao aminy misy raharaha ilan'ny tompo azy. Izany hoe melohan'ilay zanabiriky ho vahana, melohany ionana amin'ilay tompona zanabiriky, melohany hidirana amin'ilay tanàna dia efa vita sady ny mesazy, ary efa fantatra sady ny ilana anazy, ary efa fantatra ny alehan'ilay izy, ary fantatra ny mission an'ilay izy. Rehefa avy eo no averiny ihany na dia tsy nitohizana ary ny tantara, mino tsika fa tsy najanony tany an-tanànan'olona tany zanabirikin'olona fa naveriny tany amin'ny tompony. Fa ilay zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia hoe Andriamanitra manana planina ho an'izay olona vahany. Maninona tsara? Ary ilay planina tsy hanasoa ny fiainan'ny zanabiriky. Sa izay ilay tantara? Vao izy fa mentsika hanina, vao izy fa karakaraintsika, vao izy fa mpandrona, vao izy fa atao an'izao, vao izy fa atao an'izao, fa misy ilan'ny tompo azy. Sasenao atsoin'Andriamanitra, sasenao no fidian'Andriamanitra ao anatin'izao fahatanorantsika izao. Amena. Ao anatin'izao fahasalamantsika izao. Amena. Ao anatin'izao fiadanantsika izao. Omeny antsika ny zavatra rehetra mba hifaliantsika. Satria na ny antony misy raharaha ilan'ny tompo atsika. Sasenao tsy vahana dia amin'izay tonga ny am-piangonana. Na vahana dia amin'izay manana sujet de prière, na vahana dia amin'izay mazoto vavaka sy sisa rehetra. Reny efa fanampiny daholo. Fa misy ilan'ny tompo atsika. Ny vavaka tokony apetraka tsika zany manomboka eto, sasenao voavonjin'ny Kristy, inona le ilanao atompo. Ampiasao amin'izay ilanao ahy aho. Fa raha zanabiriky ary nanananao planina, ary raha zanabiriky ary tsy nivavahanao fahatany, ary raha zanabiriky tsy nivahany par sentiment, tsy vao izy fa mampalahelo, fa vao izy fa misy ilan'ny tompo azy. Dia zay ihany koa zasenao. Zasenao tsy nivonjena satria mampalahelo. Fen'olona mampalahelo eto amin'izao tontolo izao avako. Fen'olona mampalahelo, ary misy olona mampalahelo lavitra noho isika. Tsika ary ny tena marina tsy dia naninona tao fa dia tsy fantatra koa izay nahazo azy nanaitra antsika tany amin'izay. Ohatra ny lamindamim-piainana nge, ny ankamaroantsika reto nge tsy tena nisy lomano tao anatin'ny problemy. Sa tsy izay? Sa loatra ny lomano tao e. Za tsy tany anatin'ny tsy mpandry atatatra za. Ohatra ny hoe tsy dia tena extravagant be ohatran'izany ilay fiainana. Fa ohatra mba samy aina moramora tao, samy mba lamindamina tao. Hitanao ohatra ny Gideona. Gideona eny an-tsamba mihinamihina bozaka eny izy. Davida mandrokandroka ondry eny. Dia tampitampika eo fotsiny Andriamanitra mampiantso endana tsovony Davida tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ary no mitranga. Tsisy olana tsisy ninona fa Andriamanitra miantso. Azonao. Rehefa tsika manana fomba fijery ohatran'izany koa manitsinitsy kely foana zany tsika aloha ilay fomba fijery diso kely tsy indraindray eny. Za be problema ty ngamba ny tiavan'Andriamanitra ako e.
Za bebe aretiny ty ngamba ny antsony anahy tsisy idirany an'izany. Fa ina ny antony ny antsony anao? Misy rara ilany anao. Na izy ianao, na izy. Ny alalanao fa misy rara ilan'ny tompo anao, dia ny fonao babo fitiavany. Ny fonao maheno ny antsony. Dia nataon'Andriamanitra ianao andray aloha, ihinana aloha, isitraka aloha, fa tsy nisitraka irery ihany. Fa ny anome ihany koa ary anolotra ny momba ny tenanao ho an'ny tenan'ny Kristy. Ho an'ny tenan'ny Kristy. Andriamanitra tsy mila antsika directement, fa Andriamanitra mila antsika ho an'ny tenan'ny Kristy. Ahasoa ny tenan'ny Kristy. Anompo ny tenan'ny Kristy amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'izay anananao. Ena amin'izay tsika ary mandeha kely tsika amin'ilay tantara amin'izay, tantara faharoa izay mivakiantsika teo Samuela 2:4. Tantaran'i Jonatana zatovo. Ty Jonatana ity mbola tanora be izy tamin'ity fotoana ity. Tsy diso ako mandididina ny 17 taona teo. Dia ny tantara dia zao hoe nampahorian'ny Filistina ny Israely sy nasa iny Jonatana namely azy. Eninjatolary Saoly, ohatr'izay foana moa zany le isa, petraka eo ambany amponga be an-danitra, tsy haiko raha misy voany na tsisy. Fa eo izy miala sasatra, miketriketrika, manao analizy, inona ny tokony ho atao, sady mialokaloka ao ambany amponga be an-danitra. No matahotra ihany hoe sao dia isy hanafika itsika. Dia izy Jonatana miresaka amin'ny mpanompo, miresaka amin'ilay zatovolahy ny manana mpitondra fediny izy zany. Reto olona be resaka reto tsy hanao ninninina mihitsy. Fa zao ndao tsika senao andeha. Dia rehefa andeha tsika, ndao tsika ho any amin'ny tobo Filistina, dia tsika tsy afina fa atao tsika hitandry zareo, hoe ireo tsika. Dia Filistina ry ambony dia Jonatana ty ambany. Taza Filistina Jonatana. Dia zao ny tenen'i Jonatana, ndao tsika aka famantarana amin'ny Jehova. Raha ozy izy raha miteny ireo miaramila ireo, mijanona eny aloha mandra-piavinay, dia hijanona tsika fa tsy handeha anatiny andry zareo. Fa raha miteny izy ireo hoe avy manatona anay, dia izay ny famantarana fefanatolotra Jehova eo ampelantanantsika izy ireo. Jerenao ilay tantara, Andriamanitra zany tena tia mampiasa olona kely. Raha olona kely ianao zany dia azo antoka fa ampiasain'ny tompo ianao. Andriamanitra tena tia mampiasa olona kely. Andriamanitra tia mampiasa olona tsy kotin'olona akory. Tsy tafiditra ao anaty calcul sy statistika. Dia rehefa hita ny Filistina ireto zatovolahy kely anankitelo, 12 taona, ohatra milalalalao eo ambany eo, inona ny ataon'ireto miaraka amin'ity flesy doriny ity. Dia ozy izy Filistina, ndao tsika ilandao lalovitsika izy rolary eo, dia niantso miaramila, avia tianareo lapsehoana izavatra, na hery be fony Jonatana. Dia lasa izy niakatra le tendrombohitra. Dia zao fitantarany tenin'Andriamanitra azy, tadidiko tsara izy ity mantsy fa tory teny nataona tory filazantsara anankiray Peter van den Berg zay tamin'ny taona 98 tany ho any. Teto Madagasikara tamin'ny Palais des Sports, tadidiko hatramin'ny toerana. Dia lasa ozy izy Jonatana niakatra tanana sy tongotra, nananika ny tendrombohitra izay misy ny Filistina. Rehefa tonga teo amin'ilay Filistina nietrehitra ilalao sy isangisangy amin'izy rola. Kay olona mpamono reto natsotsony reto. Roapolona ny ray maty ary nasian'Andriamanitra fikorontanana teo anivon'ny Filistina. Ina fianarana ao anatin'izany raha lasaina ba. Za te hizara aminao n'ity androandroany ity, sasanao tsy nataon'Andriamanitra ho antsoina dia hivavaka fotsiny. Sasainao tsy nataon'Andriamanitra natsoina dia hitaiza fiainam-panahy fotsiny ihany. Fa sasainao nataon'Andriamanitra ho mpiady mahery eo anivon'ny tafik'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra tsika rehefa hivavaka tsika dia aza mba manambany ny fivavaka ao zany. Fa ianao ilay Jonatana ankehitriny 2025 tsika izao, ianao ilay Jonatana. Ianao ilay Jonatana, fa tsy ianao ilay Saoly matanjaka be miaraka amin'ny lehilahy eninjatolahy, fa mialokaloka eo ambany amponga be an-danitra fotsiny, mba tsy latsahan'ireny teo ny lohany. Fa isika ilay zanak'Andriamanitra izay natao hiady. Isika ilay zanak'Andriamanitra, isika ilay zana-boriky izay natao hitondra an Jesosy. Ilay zana-boriky tsy manana mission atao ahoana. Tsy manana mission ilay zana-boriky hanoro-hevitra an Jesosy hoe ary iny tena fen'olona Jesosy. Rehefa makany tsika, ataoko mitsambikimbikina kely ny lamosiko dia tazan'ny olona rehetra ianao amin'izay.
Zay mba miavaka amin'ny samy zanabrika zany fa anao ohatr' zao tsika dia anao etsiketsika ohatran' zao tsika. Za koa mahay maneno kely dia maneno raha vao bebe olona kely amin'izay manatona ny olona. Fa ny asan'ilay zanabrika dia mitondra an' Jesosy fotsiny ihany, mitondra ny aporiny, mitondra ny anjara brikiny. Zanabrika mitondra anjara briky. Tsy mitovy fanoratra an'izany aso heverinao fa mitovy ny ray boriky ny ray biriky. Mitondra ny anjara briky n'ilay zanabrika, mitondra an' Jesosy. Dia rehefa nentin'ilay zanabrika nanaraka an'izay sainy Jesosy atao fotsiny izy dia nekoka ny vahoaka maro ary nahazo voninahitra Jesosy Kristy. Sasainao mifona fa sasainao ilay zanabrika ankehitriny. Sasainao ihany koa ilay Jonatana izay natao hitondra ny anaran'ny famonjeny Jehova. Tena mahavariana mihitsy nge ny fomba an'Andriamanitra hoe tovolahy kely. Ny anankiray David fa naresy Goliath anankiray ngeza be, fa Jonatana nge tovolahy kely maharesy Filistina miaramila 20 lahy. Mahagaga nge zany zavatra zany, mahavariana nie zany. Hoy ny olona rehefa mamaky an'izany tantara zany hoe angano mba zany ianareo. Zavatra tsy possible mihitsy zany hoe miaramila dia hiady dia aresy miaramila ianao 20 lahy. Ohatrany hoe manao grevy zany dia olona anankiray maharesy polisy 20 lahy nefa ilay polisy mitapediny. Tsy possible zany. Ahoana ny ahavitana an'izany? Fa rehefa Andriamanitra ny momba antsika, iza ny atohitra antsika dia milazanao fa tsy hamahana problema ny anton'izany teny fikasana izany. Amenna. Tsika mandray an'izany dia amenna mihitsy Jesosy. Tsy izy matohatra amin'ity problemako ity Jesosy. Na mahafantatra an'izy izy na mahafantatra an'izy Tompo, tsy izy matohatra. Atonga anao ho vavolombelon'i Kristy. Ny antony hanomezana zany teny fikasana zany. Atonga anao rehefa mivavaka ianao dia matoky amin'ny fonao rehetra mihitsy hoe za mihitsy ilay tanam-pamonjeny Jehova. Sa ilay tanam-pamonjeny Jehova. Sa ilay natao hitondra an' Jesosy eo anivon'ny olona rehetra ary ho hitan'ny olona rehetra Jesosy noho ny amiko. Amenna. Ho hitan'ny ankohonako Jesosy noho ny amiko. Ho hitan'ny mpiara-miasa amiko Jesosy noho ny amiko. Aza manao ohatran'ny Saoly ianao miandry ny famonjeny Jehova ao ambany anjavidy sy eo ambany amponga be an-danitra. Be dia be ny olona miandry an'izany. Ao anatin'ny toeram-piasanao Jesosy, atao vitan'ny olona fa velona atao anatiko ianao Jesosy. Saoly ny anaran'izany. Fa Jonatana tsy niandry an'izany zavatra zany. Jerenao afaka miandry famantarana avy any an-danitra mihitsy izy. Raha tianao izay andeha Andriamanitra io. Atao vavadika menamena io lanitra io. Donc izay dia andeha. Fa izy mihitsy manapa-kevitra andaontsika hoeny. Ataontsika ho any amin'ny tobin'ny Filistina. Ataontsika ho any amin'ny tobin'ny Filistina. Dia ataontsika hiteny amin'ny Filistina mihitsy. Dia eo tsika vao miandry famantarana avy amin'Andriamanitra. Tsy andro famantarana tsika tahaka ny Saoly. I Saoly ingeto tena miaraka amin'ny Ely, zanak'Ely, mpisoron'i Jehova, miaraka amin'ny efoda. Zany efoda zany ilay fahafantarana ny inona ny sitrapon'Andriamanitra. Dia miandra ilay efoda hetsika ary zareo. Ka sitrapon'Andriamanitra efa ao mouvement ary ambadika ary. Ilay olona miandry firy zanak'Andriamanitra miandry topy ohatran'izany. Fa eto Andriamanitra miresaka amintsika hoe le hery efa ao anatintsika afaka malala. Efa zanak'Andriamanitra ny ianao, inona indray mbola andrasantsika mihoatra noho izany? Inona indray mbola andrasantsika mihoatra noho izany? Inona mbola andrasanao tsy hivavaka? Rehefa mivavaka ianao mivava amin'ny finoana, mivava amin'ny fanantenana, mivava amin'ny fahasahiana, miresaka amin'Andriamanitra mihitsy hoe zao Tompo aho, mino fa miaino ahy ianao Jesosy aho. Rehefa mivavaka ho an'ny marary ianao masahi, mino mihitsy hoe n'Andriamanitra tompoiko. Miaino an'izany vavaka izany. Marina fa impossible ny aretinao na amin'ny profesora rehefa niala. Fa zay indrindra, za kelikely ty mihitsy natao hitondram-bavaka anao. Tsy mila olona vaventy be Andriamanitra, tsy mila olona vodim-pinoana be Andriamanitra, tsy mila olona mahay mitory-teny be Andriamanitra. Fa ny ilain'Andriamanitra dia olona fonina. Olona fonina. Olona rehefa vahana dia lasa mitondra an' Jesosy amin'izay. Fa tsy vahana dia lasa manao sitrapony. Soavaly tapa-kofehy. Be dia be ny mpino manao soavaly tapa-kofehy. Mandray ny Baiboly io fotsiny dia io ny afinafonana sy alokalofana. Anaovana ny filana rehetrarehetra. Mandany andro fotsiny dia alefa verset avy eo.
zavatra rehetra azoko atao. Nefa za tsy mba andevoziny zavatra. Zany nge fiarovan-tena nampino e. Nefa itsao fa efa andevoziny. Efa andevoziny le izy. Misy olona tena tahaka an'izany mihitsy ny mpino tory Jesosy Kristy fa mbola mifoka sikara. Dia tenenina izy tsy voafatotro ka. Tsy voafatotro io nefa voafatotro zao. Vao tsy foka kely dia efa mitady hoe aiza misy. Tsy zany raha lasany ravahany Kristy isika. Eno tsara ty afatra teneniko anao tia. Ravahana zana-biriky ka tsy taingena an Jesosy. Dia milaza anao misy manao atsamitady io, misy zana-biriky libre. Sambory ny fahavalo dia taingena ny verenany sovaliana. Zany nge zany tantara zany. Fa io nampanompon'Andriamanitra tahaka ny ahoana ianao, na olona tahaka ny ahoana ianao, rehefa tsy manolotra ny tenanao ianao taingena ny Kristy. Ao anaty farankisosiny zay, ho an'ity afatra androany ity ihany zay. Dia misy tsy mahazo resaka amin'ny tantarany mamany sy ny dadany ihany hoe manolotra ny tena taingena ny Jesosy. Inona za fivavahana za? Sekta inona indray za? Fivavahandry zareo ny taingena ny Jesosy hono izy mianakavy. Zany ny ataony any am-piangonana. Zany lazay le pasterandry zareo, zany hono taingena ny Jesosy. Fa le taingena ny Jesosy tena ianao ampiasaina. Ampiasaina. Ianao manolotra ny tenanao ho ampiasaina. Ianao manolotra momba ny tenanao ampiasaina. Na dia ny volanao iny ny atolotra ao. Zany nge raha lasana bavy ny fihetsika rehetra, ny hetsika rehetra ataontsika atao fihetsika ampinoana amin'izay. Amen. Tsy hoe hany fotsiny le vola dia arotsaka any dia samy vita. Mba manana finoana amin'izay Andriamanitra ty le vola. Atolotra ity ary za mino fa amin'ny alalan'ity vola ity dia misy fanan'olona voafonjy any. Misy olona voatsangana an Jesosy amin'ny alalan'ity fanomezana izay omeko androany ity. Amen. Zany io nataony Jonatana io tsy manana na inona izy rola. Fa lasa izy manatanteraka fotsiny an'izay napetraka ny tompo tao anatiny. Fatany fa Andriamanitra ny momba azy. Anisan'ny zavatra za moa taloha zany ohatrany kelikely le fahalalany. Dia rehefa nafantatra tantara ohatr'izao dia avy eo mamaky an'ilay tantara ny herinany dia avy eo Jonatana maty. Dia nalahelo be mihitsy tena mbo tsy rariny kosa Andriamanitra. Nataonao maty ve ilay Jonatana nefa mpanafinaritra be izy, tsy nanota, tsy nanisy ratsy, tsy nanao ninina, dia nataonao maty ve izy. Dia nanontaniako amin'ny paster Sylvain Hervatrainy izy io tamin'izany. Ona paster tamin'izany izy mbola paster, rahalahy izy tamin'izany. Ona rahalahy. Fa maninona moa zany maty niaraka tamin'ny Saoly Jonatana, tsy tangara izy avaly. Maty fotsiny izy dia zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny vita. Fa ny tena marina Andriamanitra mampiasa an'ilay olona mihitsy araka ny vanim-potoana, ny tapitra ny fotoana ny ilany an'i Jonatana, ampiasan'ny Davida amin'izay izy manjary manaloka ny Davida i Jonatana izay zanak' Saoly. Io ny ampiakarin'ny olona ho mpanjaka eo dia komba mafy be mihitsy ny tranga ho Israel dia natsahatra mihitsy izy aloha hoe bon tapitra saison anao ry Jonatana. Fa Jonatana nataon'Andriamanitra ho fitaovana nampiasaina tamin'ny vanim-potoanany. Sasy ianao tsy fantatritsika hoe roventsika no hiala eto amin'ity izao tontolo izao ity. Anisan'ny afatra mba tena tiako zaraina amin'ny olona mihitsy dia izao hoe tsy ny alavampotoana iainantsika eto ambonin'ny tany no zava-dehibe. Tsy zava-dehibe zany. Rehefa ny olona tsy mahalala ny antom-pisiana eto ambonin'ny tany dia miady farotra be ho velona 20 taona. Fa rehefa ny olona mahafantatra ny antom-pisiana eto ambonin'ny tany dia miady farotra izy ampiasain'Andriamanitra amin'izay tokony ilana anazy. Jesosy Kristy telo amby 30 taona dia maty. Tanorana izy zany. Zandriko 10 taona izy dia maty. Fa tena vitany nanirahany ray anazy. Azonao ny tantaran'i Jesosy, izany mihitsy ny teneniny raha io. Vitako izay nanirahany rayko. Vita le izy. Tanteraka tsisy adinona ny kely ary. Fa nitanterahany araka ny tokony izy. Sasy ianao velonaina amin'ity androany ity. Misy ilan'ny tompo anao. Manomboa amin'izay tsy mivezivezy, mandeha tsy erosy, mieritreritra hitady vola. Tsika tsy hitady vola zany ataontsika eto ambonin'ny tany. Ny vola tsy mamelona antsika zany. Amin'ny fotoana tapitra io vola io mbola ho velona foana ianao. Amen. Amen ve?
amin'ny fotoana tsy manana asa ntsony ianao mbola hitoy ho velona ianao satria tsy asany mamelona anao. Amen. Amin'ny fotoana ary na roan'ny tompotrano ary ianao hoe tsy mahazo mijanona tsotsonina rehefa rofo ny entanareo. Tsy mampaninona izany zavatra izany satria inona ny antony? Isika ilay zanaborika mifatra, isika ilay Jonathan izay efatry ny tsy fony mbola tsy ary fanorena zao tontolo zao. Dia efa vita planin'Andriamanitra ny fiainantsika. Izany mahatonga tsy kivy mihitsy na misy fotoana ary ianao mety solafaka. Izay izany tsy fantatro raha voarainareo ty zavatra zaraiko ity hoe efa fantatr'Andriamanitra fa ho solafaka. Za tsy solafaka aloha zao, aloha zavany resaka. Dia manamboatra resaka sady. Tsy solafaka zao amin'joro tsara io. Fa raha misy fotoana solafaka dia efa fantatr'Andriamanitra. Andao apetratsika mihitsy ny daty anankiray ohatra zany zao hoe ataontsika passé ilay izy fa tsy fantatra miteny foana amin'ny futur eto. Ohatra zany hoe 24 octobre 2023 zany ilay solafaka. 97 ahako ny nandray ny famonjeny Jesosy. Efa fantatr' Jesosy igny mialohan'ny etsony ahy hoe amin'ny octobre 2023 io hanondrana be. Fa zao mbola tiako ihany izy dia mbola ho atsoky ihany izy. Dia tsy 96 izay resaka izay fa hatreo foana mbola tsy ary fanorena an'izao tontolo izao. Dia efa nanapa-kevitra sady izy. Ianao ilay mbola tsy navita nininona io dia aza rarota zany ekesy. Efa fantako fa tsy havita nininona mbola natsony ihany ko. Mety nge zany na tsy mavita nininona ary ny toyany. Tsy izany. No fidiny lafo isika. Dia andao hanolotra ny momba ny tenantsika. Ity a Jesosy. Ilay vehivavy ianao vehivavy io mihitsy ity a Jesosy. Natao fitondrana ny anaranao. Ho fitondrana ny voninahitra ao. Tsy homenatry ny anaranao itsony aho. Rehefa manana opportunité mba hiresahana amin'olona dia tsy Andriamanitra ny tatatataiko. Fa Jesosy Kristy no resahako aminy. Ity a Jesosy ho mpiady ny ady tsara ny finoana tahaka ny Jonathan. Andresy Filistina ihany koa. Mba andrombaka ny ondrinao eny ambava ny fahavalo ihany koa. Mba fitaovam-pamonjena ny hafa ihany koa tahaka ny namonjenao aho. Mba fitaovam-panafana ny hafa ihany koa tahaka ny nanafanao aho Jesosy. Zany zasianao ny singa tsirairay avy amin'ny momba ny tenan'i Kristy. Dia miara-miasa avokoa. Reto tanana ireto miara-miasa avokoa. Atateraka tanjona anankiray. Tanjona ray daholo ny fiasan'ireo vatantenanao rehetrarehetra ireo. Tsisy afa-tsy ny amelona anao sa tsy izay. Zay daholo ny asan'ireo. Na ny vava mihinan-kanina na ny maso mijery raha mikipy ny maso mety voadonan'ny tôbila ianao. Dia randoza zany dia maty ilay tena ray manontolo. Raha tsy mitandrina ny tongotra ka mikididia ao ambany ao mety ho sahirana, lasa malemy, lasa tapaka sy sisa. Tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony ilay tena ray manontolo. Ny tena ny momba ny tena ray manontolo. Dia tsisy mitady afa-tsy ny havelona. Ny tsirairay avy amin'ny membre dia tsisy mitady afa-tsy ny havelona. Ny hafaly ny tena ray manontolo. Sasainao novonjena mba hafaly izay ny antso antsika ao miaramila. Amen. Atao antsika hiasa ho azy. Amen. Aza miandro zavatra be dia be fa tena ianao mihitsy mila manolo tena. Dia ianao no mila maneho hetsika. Izay ilay resaka tsy miandry zavatra be. Tsy mialokaloka ao ambany anjavidy sy ny amponga be an-danitra. Fa tonga dia mihetsika. Dia manandrana. Dia mijery. Dia mba mandinika ohatra ny ahoana fomba an'Andriamanitra. Ahoana moa ny alalana eo momba anao Andriamanitra nefa ianao ambany amponga be an-danitra. Latsaka ilay amponga be an-danitra ve dia hoe tena momba Andriamanitra fa latsaka tsy nangatahany ity. Tsy nila ny ankazo dia nahazo. Tsy izany ilay fomba an'Andriamanitra. Fa sasainao mirotsaka ao anatin'ny ady. Sasainao mirotsaka ao anatin'ny ady. Ataovy izay azonao atao. Dia ataovy tsara manomboka androany. Amen. Rehefa mivavaka ianao, tonga dia atao ilay izy ato. Rehefa mivavaka, vavaka tsara amin'izay manomboka izao. Maka fotoana tsara. Tsy ponina tsy kelikely mihitsy ny fiainan'ny olona io. Resatresana amin'ny tompo mihitsy tompo. Mety misy olona miaina zavatra ohatr'izao. Androany amin'ny vavaka ho azy. Fa gaga ianao fa misy asan'ny tompo any anaty fonao any. Ilay mikoinsicoinsa sy migrince ny fiainam-panahy rehetra ireny, afaka ireny rehefa miasa. Fa tsy afaka ireny ao ambany amponga be an-danitra. Izay ny fandehany io. Miasa ianao. Miala daholo ny migrince ohatra ny tôbila eny ajanony ao natao garage ary. Mahagaga mihitsy ny fonctionnement ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Raha ny lojika tsotra dia izao.
rehefa tsy ampiasaina ny zavatra dia tokony hoe maharitra elabe sa tsy mara zany. Zay zao ny lojika tsotra. Tsy kitikitihana izy jerijerena izy fafafafana izy dia ajanonao fotsiny dia andramo ary. Dia ianao koa atao voatra zay. Za manao ninina fa jejerena fotsiny dia mihinan-kanina eo bofandriana dia matory. Ho hitanao fa ho avy daholo ty karazana aretina rehetrarehetra ty hanafika anao. Fa mahagaga fa rehefa ampiasaina le zavatra na rehefa miasa le olombelona dia iny mi-entretenir anazy. Azonao le izy. Tetran'izay koa fiainam-panahintsika io. Tsy mety amin'io mialokaloka ao ambany anjavidy. Tsy mety amin'io mialokaloka ao ambany amponga be an-danitra. Fa ny mety amin'io manafika Filistina. Mihitsy ilay fiainana miaraka amin'ny Kristy. Filistina miala sasatra riny nikitikitianao. Asainy kitikitianao. Milamina tsara any. Fa ny anatin'izay zavatra ianao mahita vokatra. Ary hitanao fa momba anao Andriamanitra. Ary hitanao fa tena niantso anao marina Andriamanitra. Fa raha vao tsy izay ny ataonao, misy fanontaniana foana mipetraka ao anatin'ny sainao. So dia mbola tsy converti ary aty. Dia ohatra mbola misy anina ohatran'izao. Ohatran'ny tsy mandresy lahatra. Ohatran'ny tsy hitako azy anaovana an'ity tenako ity. Satria ianao tsy miasa, satria ianao tsy mahavokatra. Fa rehefa mahavokatra ianao, dia ianao no mahazotombo voalohany. Ianao no mahery voalohany tena momba Andriamanitra. Tena mampiteny an'ity vavako ity Andriamanitra. Zany eritreretra tsy mahay miteny kay mahagaga fa voarain'le olona fa le zavatra teneniko. Nefa tsy misy mandeha amin'izay laoniny mihitsy zavatra resako teo raha fieritreretako anazy. Fa ianao ilay miasa dia ampiasain'ny Tompo. Amen. Na tsika hivavaka ary, na hitsangana indray hivavaka isika ankehitriny atolorany momba ny tenanao ho fediana ho an'Andriamanitra. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.